Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe fangalam-piry-maizim-bolana. Nosoratany Raja Jean Rive. Ho velomin'ny faly, rakoto, miaraka amin'ny ony mianjanirina, saloy, ny ravo. Nandrisio sy nanatotosa, tovra zana mamonjy sy joloso. Allô, izao e? Zay ihany le tsy telinany a. Itina ve? Fa izandray e. Ay ve, ohatra ny ova mantsy ny feo an'ny lako, tsy haiko. Ka ohatra ny voan gripa mantsy za io ko. Tina, de inona ny vaovao e? Misy tokoa fa tongava tsela ilazako azy e. Mba niala sasatra kely angely tsy ahy e. Aleo amin'ny sabotsy e, ha? Fa misy inona e? Mila namana aho a. Na dia mango fotsiny azako. Dia ahoana zany no fomba ialako ato trano aminao e? Nefa vao avy nandro mihitsy ioko. Asa zay fahaizany lanina hoe antsomy lehibe anareo fa misy asa maika. Tina, aza dia manao bodingerina fotsiny ohatran'izany lesy fa alazao no marina. Raha hidradradratra eto amin'ny telefona eto avely tsy toy ny ao aminareo a. Tongava fotsiny aloha dia ho fantatra lahy miantsony e. Zay a. Fa iza koa ranariny ny antso ato ny telefonanao teo a. Ka ny any am-piasana fa izy misy asa vonjena maika eo ny manko ilaina amin'ny alatsinainy nefa dia mbola eo koa ny alahady tsy asana. Ka tokony mba hametraka vola ianao amidy loka raha izany a. Ohatray, ozy ary a. Fa nga le tsy mba misy mihitsy any aminao ka. Fa misy verina ary angataka aminao a. Ka adinao anga vola laniko tamin'ny fianarany joary zanatsika. Ozy ary a. Anga koa iverinao fa tsy vola be no lany amin'ity bus isanandro tika. Mba manome anao ihany anie na dia tsy matetika azy. Fa mba makaiza daholo aro a karaha manao e. Tsy ampy a. To za vehivavy foana nitangosana. Ianao mpiasa-panjakana indray ve no ilaza ho tsy manana e? Za zay mpiasana orinasa kely ery no hiaza diny fandaniana tao trano. Iavy a. Aza taitra anao fa mbola misy zavatra ho karakaraika anao mety ahasoanao kosa. Eny ary fa dia miandry ahy e. Nefa sao dia fampanantenana pokaty fotsiny ohatran'ny ny atao amin'ny fitondrana efa zatra manao an'izany ianao. Aza matahotra fa ho hitanao eo izy. Zay fa lasa aloha e. Ohatra ny mampanahy mihitsy ny toetran'ity lary tika. Efa nisy fotoana nahamaika azy toy izao koa indraindray. Saingy izao vola seritreritra. Enga anie mba tsy hitombo nyzany fisainako izany. Nefa mosh nampanantena zavatra be ihany izy ka hita eo indray ny toyany. Ary ohatrany lasa lavitra mihitsy ingeny izany. Fa inona no nitranga ary ngeny a? Tsy dia misy inona akory anaka. Fa ty rainao manana dia maika matetika ty mahalasa eritreritra e. Karaha momba ny asany kosa ve mo atao ahoana fa fanajana ny asa nge zany e? Izy raha teo fantatro fa mpiasa-panjakana ka mety aza mbola ho alefan'ny lehibe amin'ny manatotosa raharahany vilany. Eny azo referina ihany zany. Fa izy milaza ho tsy manam-bola foana rehefa misy mahamaika azy toy izao anie. Dia za ihany koa ny fahatrara tsy ampy amina sakafo atao trano ato. Nefa mbola eo koa ny fikojakojana ny tokantrano. Zay aloha ny amin'iny. Fa sao dia mbola misy ilaniny aloha e. Fanao ina ianao zao Joary? Zangy andeha no fanatanjahata iny efa fanoko isaky ny asabotsy. Mo ndana re fa vitako izay ny sisa e. Nefa aza dia ela loatra fa mangatsika eo ny sakafonao a. Tsy maintsy tonga eo amoromby folo fa za matahotra ny eny. Tandremo sao varim-bariana amin'ny ankizy vavy ihany a. Ny eny tio dia efa sarotsarotina amin'izany ka. Ankizy daholo ny namana ihany dia maninona. Ka mba vazivazy re ny hafa tandremo ihany manadala zanak'olona indrindra raha tsy ampy taony. Ka na za koa aza ngery vao 17 taona kina nidirako amin'izany. Eny e, vazivazy ho any ahy e. Azo atao matezitra. Zay raha fa lasa aloha e, mandra-peo neny. Arabaina ny tsy fa tonga soa. Manao ny ora. Salama tsara arak'izao fahitana na ity ambony kianjo izao. Fa ilany manao mitohy amin'ry ihany ko.
Ary efa tsy tsaroana tsony angala orika kely fifampiarabany. Azafady tokoa fa variana nge zahay. Eo ary. So dia efa misy akanga tsara soratra kosa ary anoany ka mbola variana mieritreritra azy. Ny tsara soratra ve aky izy oatrandria? Fa dia mba hoe te resaka koa ngambondry tika. Fa maninona ary ny tsy natao tamin'ny tena izy ilay orika fa navily tany amin'ny takolaka. Aizaka iny dia atao an'izany sady. Mbola samy zaza ngetsika. Fa mba ahoana ary aloha fijeriny lahana amin'izao e. Ka taky ny volazako teo nge fa maroroka be fotsiny. Orika mpifankatia ve dia maninona e? Miora. Ahoana? Maroroka aho satria hita mirongaronga mihitsy ka mitaona izotra amin'ny lalana tsy mbola voafaritra eo amin'ny setry ny tena fitiavana. Na 12 taona aza ny taonako zange efa mahatsapa rehefa handingana ny fahamatorana ka dia mahadiso ve ny orika mitoro ny tena fitiavana? Ka kimba ho tsaroandry fa ao anatin'le fotoana mahafavay atao hoe fialana sakana ngetsika ka mendimendy ery anandrana izany atao hoe fitiavana. Ka rehefa vovo ifanery vady dia vita hatreo nge ny fianarany nefa koa mbola tsy ampy fahalalana momba ny fanambadiana. Eny tsy manana expérience akory tsika. Dia milaza inona nefa izany? Tsy mbola moty akia. Animba tena fotsiny amin'ny fahatanjana. Ary totesitra lahy? Ka ndritsinona mitady ny mbola tsy azo ataoko fa dia misizy be fotsiny ko. Niniko tarihana amin'izany ndresako satria ny zavatra tadiavindry dia mazava fa tsy maintsy tonga amin'izany ka mety ampikatra ako. Dia diso izany za amin'ny fiheveran'lahy azy. Tsy fantatry indry mihitsy izay tiandry ahatongavana fa amiko aloha dia alefa naja mba tsy ho azo ny fakapana araky ny voalazako teo Ary mety mitombona ihany izany ny ahahako somary fasifasitery aloha. Ndrio aza dia mikiry biby amin'ny zavatra tsy misy fitandremana toy izany. Songe mba hanimba no avintsika raha toka ho silafaka io. Inona nefa ny olana mizandry tsoary zavatra tsotra fotsiny mba hangatahako an'lahy namarinako ny tena fitiavako dia toteny fisarahana ny avalon'lahy. Ka mihitsy alohaka izany ho any fa so hitarika zavatra noho ny fitsiritana ka ho tonga ny tsofonin'ireo ray aman-drenindry dia izange no be dia fa ndry lamotsaina aloha rangalo ny fianarana no atao masaka ao saina fa ho hita ihany izany rehefa tonga ataontsika. Dia ina zao mampitomany amin'izany malahelo efa tsy afaka ny inony tena fitiavako akory lahy. Ka ry mihitsy ngeny tsy mahazo ny tiako lazainy na hoe efa tsy mpitiavana loatra ka mitady andeha anjambany na mahery vaika loatra amindry ara ny fandalovana amin'izany fahamotiana izany dia aloha mitandriny. Eny ary ho hitantsika eo ny toyiny. Fantatro angendry fa malahelo dia manao teny miolaka tsy hamaly nefa dia andao aloha hanao fanatanjahantena ka. Ary maninona ny janona sady nefa ny dia amin'ny loka tena tianao io Ohatry ny mahalaina fa voniko any. Ka tsy honona vetivety ve ianao ry tiana? Maninona raha mbalaninana dia hoe ny atsasany ihany azy. Tsy mahalaina aho Efa nasaikonao tamin'ny telefona koa nge izany voankiripany koa Ena re dia ahoana izany ny andotsika an'io ka? Ahoana koa ny tianao lazainy Tiana fankatia angetsika Avela hoany aloha izany ka Ohatray? Ny zavatra hafa mihitsy izao no niantsoko anao fa raha tianao dia vidy amin'ny fanafody aloha ka tena mandreraka aza ny aretina andohako izany. Ny kohaka koa mila kararitratraka. Za indray ianao ny aty amiko ihany no tangosanako. Izany volo izany mihitsy ange izao no hitadiavako anao te hividy ny lohany ianao nefa matahotra amin'ny masony. Eny arika inona ny tianao ambara fa efa amin'ny rotolakandro ny izao tiany. Ianao tsara ary afindra ny fanjakana toerana any amin'ny faritra araka ny fanapahan-kevitra zareo ka naraka aina sa hijanona aty ihany.
Samy hafa ny ministeratsika ry tiany. Ka aiza no azoko manaraka anao any ka? Tsy tena tia angy ianao zany fa mihevitra ny lalao fotsiny ihany. Ka ny asa arako. Ka rehefa tonga ny zavatra iray tsy maintsy ekena ohatr'izao dia ifanary. Lortina, dia ahoana nefa ny andozako ny tokantrano e? Nefa mba manambady manjanaka ihany a? Zay angely tengo tery aloha hoe te hividy ny lohany nefa matahotra ny masony e. Fa mbola veriko ihany. Ka na izany aza very Tina, dia hosarahana amin'ny fianakavia kosa ve ahy? Za koa ange mba manana zanaka vavy kely. Nefa raha tiana ny asa dia tsy maintsy mandao azy noho ny fianarany tsy ho tapatapaka amin'ireo fianakaviana kaiky. Tena sahirana ny saiko ry Tina. Leo aloha eritreritra kely mihitsy aka, marina e. Tokantrano tahaka n'inona moa ianao e? Nefa efa nilaza tamiko ianao fa nisaraka nareo. Matoa amin'ny tahaka ny tena fitiavana aminao dia efa tsy aleha antsony zany ny anareo. Oka aloha ry Tina ho ahozina mihitsy ka. Mbola tena sarotra be zany ka, marina e. Tsy maintsy mandeha ianao na tiana na tsy tiana e. Rehefa ilazako ny manaraka. Dia mety kosa ve zany didy jadon'izany aminao e? Ka mety koa ary ve ny mandanga tamiko fa efa andalam-pisarahana nareo e? Eny efa... Tsaro fa en concubinage ny arahantsika roa. Ka sanatriany amin'ny fitsarana vao manao fangalam-perimaisim-bolana raha tratry ny vadinao. Tena azo marina ty. Tonga amin'ilay fiteny hafahafa hoe rehefa ela no isa foam-pitombenana mandray maloto ny farany. Ahoana fa toa tsy miteny ianao e? Nitapao ny hevitra fa maika ody afa mila anavy. Ka dia inona zany ny hevitra e? Omena vola ve ianao aloha sa ahoana? Tsy ekeko ny hijanonanao e. Fa tsy maintsy miaraka antsika. Manao fa fangatahana hifindrany amin'izay misy Ny antony dia ity ny lazaiko manaraka ity. Tina, ahoana koa zany e? Ahoana zany? Mitoejaza. Ahoana? Ary tena zanaka ao natao kiboko. Efa ray volana. Ka izany mba hiantantako. Ary indrindra ny karakara rehefa tonga soamantsara ny zazaka. Tina, tsy mety ve hoa raha... Asa mialabala amin'ny adidinao e. Ka... Mifangay everinao mory zany ka. Hatramin'izay ange anao mitady fahafinaretana milakalaka ka rehefa tonga ny fotoana tsy azo ialana dia milaka moa eo ka. Tina, dia tsy misy adevitra intsony zany fa tsy maintsy manaiky ny baikinao Tsy baiko zany. Ka izany fa fahatsiarova tena amin'ny zavatra natao. Zay no izy fa hisaraka aloha tsika izao e. Fa makaikaina dia miandry ny fanapahan-kevitra ao zany Eny ary aloha fa dia mbola resaka amin'ny tale jeneraly zany dia avy eo miantso anao ihany mba ilazako ny fanapahan-kevitra. Tsy aloha zay natao. Mitandremo ary fa tsy tiako miandrela. Ka zany kosa ny... Ka raha sanatria lasa aloha nefa mbola tsy mahazo vaovao avy aminao dia tsarovo ny teny efa nilazaiko teny aloha. Tina, tena zanako tokoa ve nefa aloha io e? Tsy efa mantaona ny ve tsika izay miaraka no tsy mbola mino ihany ianao e? Engany mba ho vavy io fa izay ny heriko na dia hoe eo aza ny toetra ratsy ny zorako. Zay ka ohatra mivarina be ianao e. Ka... manaraka indray. Areo ka tsy ho elo zany Tina, ianao kosa dia tsy mba misy bisikely akory ve? Oka aloha zao. Ndray kosa. Za koa nge vao angripa be mihitsy e. Fa sao amindra aminao. Eny ariko. Zao ve vao tonga ianao ranary? Vao maraina be ny ala teto omaly hoe misy asa maika nefa zao vao miditra ny trano. Fa asa ohatry ny ahoana izy zany dia mandra-parainy andro tany ihany Ozy ary tsy maintsy mivitaina maly ihany satria tsy azonao manko alefa ny zareo sololany amin'ny faritra atsy. Dia aritra firina any sady amin'izay tampotampoka be. Ka na izaho koa aza ny mbagaky tsy mbola fantatra aloha fa hoe maharitra eo amin'ny 9 mbolana eo ngamba raha kely indrindra. Ohatray ary mbola tsy mifampirahaba koa ny etsika. Ka iza ny tokony araba amin'ny voaloha izay tsy nietsika teto sa ianao avy any ivelany any nandritry ny andro alina? Aza rirarira amin'izany ny resaka ranary zay marina lazaina. Dia miakatrakatra kosa ianao ry ary
ka hoe niasa maika aho aka mandrirarira hoana kosa aminao e. Manao ana nareo azafady fa tsy marala fomba e. Samy tebotebo tamin'ny tsy nidinao maly zao no mahazo anay atoko. Eritreritra hoe sao dia mifanehatra tamin'ny jiolahy tany aza. Tsy maninona ho aho. Tao amin'ny birao ihany inge no natera-tsakafo dia izay e. Ary mipetraha aloha fa mbola tsy vita ny sakafo maraina e. Miresaka koa mbola hitohy. Ozy ary inona indray moa zao no lazaiko mihoatra an'izay voalazako izay kosa ka zany efa tena te-hatory sady reraka e. Ka ahoana marina moa zany hoe fifindranao toerana any amin'ny faritra izany raha azonao hazavaina tsara e. Isy olona andeha hiala sasatra mandritry ny fotoana izay mbola tsy voafetra hoe ka tsy fantatro hoe kanefa aza miahiahinao fa tsy hanadino anareo akory anie ay. Ahoana zany izay mianaka ka? Ka eto aloha nareo zany mandrapako tsisy azoko ataoko ny asa kosa ve dia ho tapahana re. Mbola namboatra an'izay toerantsika any ohatra hoe rehefa miala sasatra ny mpianatra dia ho hita eo ihany re izay atao e. Dia apetraka amiko daholo zany ny fandaniana eto. Na dia atao hoe miasa aza mba mevera ihany la. Ka iary raha tsaronao ny teniko teo aloha dia tsy misy tokony hampiahiahinao mihitsy. Fantatro anefa manome toky ianao amin'izay ahasoa ny tokantranontsika e. Nefa olombelona ihany ka tsy mety afa-po amin'ny zavatra iray fa mila profo mivaingana ranary a. Zao e. Karakarao tsara fotsiny aloha ny zanonantsika rehefa lasa mandefa fanampiana arak'izay azoko atao ihany ange satria na ny hofatrano na ny sakafo na ny aretina na ny zavatra madinidinika mbola tsy fantatra mba hoe izay zavatra mety ho vita mba mazava iny aloha kanefa tadio fa adidinao tanteraka miay anay mianaka fa misy vaovao kely eniko aloha nanaitra aty e. Ohatray inona indray hono zany ry ary zava misy mba mahagaga aho a. Ianao ty koa nge ry ary dia tena tia mamorompo ny zavatra mila ampisaraka antsika foana e. Dia inona indray zao zany ka fofondranomanitra iza zao zany anaovanao zany ka. Iary ataoko ty misy atao amintsika ka inona mahataitaitranao amin'izany. Ekeko fa manantsika nefa tsy mitovy amin'izany e. Satria lazainao fa ranomanitra mbehivavy ary mivoaka teto ianao maly tsy nanao. Ianao ty dia mahita zavatra hitsongolohana foana amin'izay dia mitady hevitra hidiana amiko foana mihitsy ianao ka marina. Ary aza dia heverinao fahasarotam-piary foana koa ary ny teniko fa zany zao miprofo mivaingana ataonao any ivelany any e. Ka ohatrany manao fangalam-pery amiko foana ianao. Tsy mandiso anao ary fa ny olona mifandray tanana amiko no manao an'izany ary ny findrany tanako raha sena mba hoe narainy akanjoko izy dia hoeloko kosa ve zany e. Eny e, tsy maninona fa ekeko ary ny fanazavanao e. Fa ny fampiasana anao indray andro sy indray alina any ampiasana any ve dia misy tokoa. Ozy ary nahoana ny tsy hisy rehefa ny lehibe no mampanao an'izany kosa ozy ianao ka efa taona maro na ampiasa-panjakana anao nefa mbola tsy dia nahatsiaro anao ny asa mandrakany loatra zao ahy e. Azafady la zao izay marina ranary ka tsy manana mbara hafa aminao ankoatran'izay voalazako teo kosa ka zay ihany ka na ino ianao na tsy ino tsy maintsy mandeha raha mbola tiana koa ny asa ry ary Zay fandehananao dia tsy asiako fanakianana fa misy toetra tiako aboraka ao momba an'izay mahafatifaty anao any ivelany amin'ny mihitsy e. Mety handrava ny tokantranontsika mihitsy zany. Avy aloha any zany aloha ry ary ametraka vola bebe ho anareo alohan'ny andehanako mba adidinao koa nge zany e. Fa ny zavatra tiako fatarina ny tsy mifafalinao. Ary mba ohatrina zao zany vola ho apetraka ao aminay zany ka. Eny tsy ariareo aloha e. Zay aloha fa mandefa ihany rehefa ohatra hoe tafapetraka tsara kosa e. Ho ampy inona zany ranary Izay no misy ko. Eo amin'ny fidiran'ny mpianatra no tena mila vola be. Indrindra hividanana an'ireo kojakoja momba ny fianarana. Antatro zany ny saram-pianarana manginy fotsiny. Ory ary ianao kosa ve dia tsy mba handray anjara amin'ny karamanao fa dia tahaka n'inona moa izay karamako raha mihoatra amin'ny karamanao e. Eny e, ezaka mba hanao izay azoko atao e. Oka aloha fa hiala sasatra kely efa tena vizany e. Azafady ry dada raha hoe manelingelina anao fampirimana fa ahoana ry Joary inona indray e. Ka raha ivolana zay no nandrenesako an'izao fandehananao zao tamin'iny nefa toa tsy mbola nisy ninninona tamin'izay fa zao vao mazava amiko. Eny fa marina tokoa aloha zany voalazanao zany anaka saingy fahadisokony tsy nilaza taminao e. Inona kosa nefa ny tianao fantatra ary ka. Araka ny henoko dia andeha solo-toerana ny namanareo ray any amin'ny faritra izay toa hoe andeha sotro ronono ianao. Eny anaka
Fa ahoana nefa Joary fa maninona nginy de tampotampoka be ohatran'izany ry dada. Zao ka izay ne anaka ny didim-panjakany arak'izany voalazanao zany. Tsy azoko lavina zany raha tsy hoe zava-dehibe tsy azo anoharana angano miazo natsoa any. Za teny mbola tsy niala teto arivo hatramin'izay Joary. Fa zao vao mba hoe ahitany amin'ny faritra samy tany malagasy daholo lesy no any dia ahoana moa zany ny fiainana sy ny neto ry dada, indrindra moa fianarana. Aza matahotra fa resaka efa ny fanaovanay sy ny reniny zany. Raha ohatra lahy hoe mbola te hanadiady de mifanatona mihitsy nareo mianaka aloka. Eny mbola ifampiresaka tokoa zay satria izy aza efa sahiran-tsainy ery manampy amin'ny karamany izay kely lavitra nohony ianao ka mba malahelo azy any aka. So anaovanao kivazivazy raha ny fiainana ka apetraka amin'ny rery. Joary adidiny koa nely ty zany ny fiainam-pianakaviana ity de ombonina siraisana fa tsy vitandrery amin'izao fotoana zao ary tsy alako ny baiko amin'izany fantatro tiana ataoko fa raha tsy mahadiso ry dada tokony 5 volana zany dada no hipetra-dia ka arakaraky ny fanjakana ty ny fantatro aloha de hoe enim-bolana farafakeliny nefa mety tombo io mandra-pisy zay olona isolo andraiky io. Ka maninona raha manaraka anao azy zay mianaky zonao nge no mitondra ny fianakavianao eny marina zany Joary nefa tsy misy orinasa azo amin'ny ranany reniny lahy aloha ny any amin'ny faritra ka tsy mety ny alany eto eo ihany koa ny fianarany laisany. Zay zany ny farany fa tsy misy hevitrako. Joary elahy ve no anadroadro ahy sa mbola misy tsy azo ny lahy ihany zay voalazako rehetra fa atao ohatrany ka mihitsy ry dada de ho vakiko batsilana eto ka na ho tezitra ary ianao tsy raharahako. Inona marina ny tiany latadiavina ry Joary antony faharoa tsy arahantsika ity lasaka eo amin'ny fanontaniana manaraka ty. De momba ninona koa zao zany ka ary aza taitaitra dada fa eno tsara aloha raha manahira ny lako ka zao ary izaka iny vehivavy niaraka tamin'ny dada tao anaty taxi iny efa ho herinandro zay. Raha tsy diso de nisy dinalehako de sendra tafaraka zay kanefa raha fahatsiarovako de tao arina izy ko. Sy alehanareo any tsy fantatro fa nitako de niarahanareo ny bata hitana sy nametraka an'izany tao malina rery nefa tsimbotsimo tao de mbola niarahanareo nampidirina tao rina sisa ka zay no natonga anao mipetraka teo amin'ny devant fa le vehivavy rery ny tao arina niaraka tamin'ireo entana voalazako ireo. Aiza marinareo tamin'iny zany ve no iazona ny lahy nefa efa voalazako teo fa samy manana ny lalanay ho azy zay. Kanefa ho fantatro tsara ry dada fa tsy mbola nitantaran'izany tamin'iny mba tsy hakarary fo azy. Joary aza be eritreritra lahy fa tsy misy ninina lesy amin'izany midiako zao ny banjiniko fa tsy izay vehivavy sendra tafaraka taxi amiko fotsiny no raha fa ho hita eo ihany no manaraka ny ampitso ny ilazany marina satria to manao fangala-perimaisim-bola tsika mihinan-kafo ka ho very any ampistriana any. Fa inona ary ty mampanjononjonitra anao ty ry Joary mieritreritra ny fiainam-pianakaviantsika ary neny ka inona ny tsy aritrao tenena momba an'izany saika anafina an'izany ihany mba tsy hakarary fo anao nefa ohatrany tsy aritsony tsy laza mba tsy hitatra ohatrany sima misiko any laraka afa-baraka atsika. Lazao anaka fa haiko foana mampitony ny foko rehefa fantatro meloa ny antony ny antony mantsy de miaraka amin'ny vehivavy hafa izy raha araky ny fahalalako azy. Fantatrao mihitsy ve fa misy miaraka aminy any? Tsy mbola tena afaka ny laza ny tena marina aloha fa ny hitany masoko kosa de azoko vinaniana fa mitombona ny ariahako. Tena hitanao mihitsy ve zany? Misy fa miankina amin'izay ho avy ny fiantraikany tsy toizako tsondrony amin'iny fa mangataka anao fotsiny mba hampitony ny fonao roneny. Dre matro ay ve zany no mahamaika azy andeha iny kanefa zany ny sahirana taminy. Zany aloha eo ihany fa mba ohatriny nakay volana velany roneny. Eny tsy ariary izay mbola alaina any amin'ny banky fa ny taratasy mbola fotsiny no ataoniko. Ary ny sisa manaraka nga tsy mba no heveriny ka
Fa mbola andeha fisambolana hono izy aoriny engane ka ho tanteraka tokoa zany roneny finna foana ary tia mampiay ana ao ha tsy inona kory roneny fa raha mitombo ny voalaza koa dia anatena tsy misy tsika mianaka fa hoana marina ka izarazara ny karamany ka sady ihany no aty angamba ianao koa anaka mpitahotra amin'izany fa ankaloha avadika indray ny resaka eny ary fa ty misy zavatra notaniako anao fa inona indray raha mampahoreniny eny tsy misy zavatra very ve ho ana latsaka taminao misy tokoa roneny ka inona raha hitany eny moa dia mba homeo ahy tanao ty misy valopy ty ka inona ny ao anatiny neny ty koa dia efa masika ery ka niteniko aloha valiny taratasy sary roneny ny tao amin'iny fa aza dia masika ohatran'io ianao ka miaraka amina taratasy mpitiavana le izy adinonao sady nianatra nataoko anao manaiky zany ianao fa diso matoso miteny tsy hoe fasiako ange mahatonga mananatra fa mba ahaizanareo tanora mifidy tsara n'izany atao hoe fitiavany marina fa efa mandray ny 17 taonanao ianao zao nefa zany akory tsy midika fa malalaka amin'ny filalaovana fitiavana tsy dia tena mbola moty satria mety ampidi-doza ny fanadalana ny zanak'olona tsy ampy-taona foana ary neny tsy hitangefa toa efa fanoan'ny tanora ankehitriny miarakaraka tsy voafihan'ny ray aman-dreny intsony fa ohatran'ny hoe lamody fantatro ange zany fa ianao efa mba ankindreko anana toetra tsara sy ho lasa lavitra ny fahaizana ka raha tsy tonga eo amin'ny hoe oetimanina ny tokantranontsika dia mba mahaiza aloha mitandrina fa ho simba no avinao ndraika io sary neny dia tsy mahazo miaraka ntsony zany zay azafady aloha raha namaky an'io taratasy io fa hitako fa tena maika loatra angamba io zazavavy io noho ny faneren'ny fialan-tsakana samy mahazo anareo ka mitady oatra ny fefy zay ny tandremo sao voafandrika ka any akady vao hifanatrika tsy manakana ny fiarahanareo akory fa atovy ampanajana aloha fa eo ihany angenareo rahatr'izay tadio anaka fa na dia tsy mitovy aza dia ianao ihany manambara ny fahitanao ny toetrandrainao misaotra indrindra ary neny fa voarainy anatrao ezaka tsy voan'ny fakapana soanao ny tenenako an'izany zoary ka dia miraharenao tafita soa amin'ny ambony indrindra ka takatry ny eo ampelantanana iray aman-dreny zay miraha nefa resy dia volo mitady apiditra anareo amin'ny fakapana maloto aloha amin'ny fanambadiana ara-dalàna ka eken'Andriamanitra mety ho sarotra ihany nefa ny andresy lahatra azy amin'izany roneny mino fa tolotr'Andriamanitra ho anao ny fitiavany nefa kosa atoroa izy tahaka an'izany fampianarako anao zany ary averimbereno ka rao fanajana fa ho resy lahatra ihany izy any aoriny mampanjononjonitra anao mihoatra davy ty ka tsisy inona kory tiana mba mahakainy sabotsonge tsy miasa anio aza mandainge fa sao dia marary ianao mora hotsaboina marary ina rotiana asako mety vokatry ny hafanana dia ny andony zaka tsy misy inona ho malasa eritreritra fotsiny ary fantatra nge mampiady-saina anao io fa mba lazao fotsiny mariny ka inona mariny olazaiko anao kosa la elo ny fianakavianao ny lozana nanaraka saingy nodinao tsy nitenenina momba azy ireo tanam-piangana satroka nge anao iaraka amiko foana no ity zanako atakiboko ty andro sisa na andrasana dia ho tonga ny hahavelomany mba fieritreretana andry zareo fotsiny angeny ahy iny tsy hoe tsy salama akory zay fotsiny ka ina ary mahaory anao ny tsy mba zaraina amiko mba hantra ola ihany ange aminy dia zaho aza ny toerana misy ahy ka sy misaotranao amin'ny foko rehetra aloha tiana tsy nihevitra azy ireo fahavalo mihitsy kosa aloha ahy ka lazao ary ty izy zao manko ry tiana nahazo telefona avy any amin'izareo manko dia nivola voasoazo tao amin'ny seky hoe nasaiko nalaindry zareo tany amin'ny banky no tsy ampitsony ny tao dia niverymaina fotsiny izy nidika an'izany dia tsy ampitsony ny eo ampelantanany izay no mariny
Nantinaiko mantsy hoe ho ampy ny vola ny vadiko e. Za koa tsy mba nandinika ny vola sisa tavela tany amin'ny bankiko. Zay no nalasa eritreritra teo Tina. Ka ianao zany ny disoko. Ka na izany. Fa ny maika andeha ihany. So ihany fa tsy nanome ny banky. Fa raha tsy zany dia mety voasazy manao chèque sans provision. Eny ka zay mihitsy ange no mahatovovana ny saiko e. Zay no mahatonga ny langalanga atao amin'ny vady kely. Ka na rehefa misy tranga ohatr'izao vao hita mbe sara amin'ny fahorian-tsaina. Indray ianao. Ka Tina fazadea latsaina ohatran'izao fitiavana ange no nanarahako anao e. Noho izany ary meo any ka raha manao farany teo alefako any. Fa tsy tiako ny mampijaly vehivavy tahaka. So dia tsy hihinan-kanina eo zareo. Dina indray azy zany no anao ka aleo alefa mandry zareo mihitsy aloha e. Fa mbola eo koa ny karamako mba ampy atsika e. Tsarovy koa nefa. Fa tsy maintsy ampahafantariko azy mianaka ny mahaty amiko anao. Satria tsy nomenao azy ireo zany. Dia inona ny tianao tongavana amin'izany ka? Omeko azy ihany mihitsy ny adresitsika e. Fa mampalahelo izy ireo. Raha ny tena faniriako azy dia atao ako ny sarandalana izy mianaka ho aty. An'izay? Ka ianao no hitsena azy amin'izay fotoan'izay. Satria na eo aza ny fitiavanao mba mangiry firy koa ny fisainako mieritreritra azy ireo e. Tina aza dia mampijaly eritreritra moa ianao e. Lalana efa tiana izorana zao e. Ka dia mahareta. Fa efa ho avy koa ty ny zanaka vavy kely araka ny filazan'ny mpampivelona. Zany ve? Te anao ioko. Ka nahoana no malaky miferitra aina? Ka raha ny fanarahako ny teninao zany dia ohatry ny maniraka iverina any Maninona moa zany? Sao isy ny fanamelohana. Nefa nareo lehilahy no entin'ny ditra nareo manao fitandro. Zany nanaovako hoe afarako aty izy mianaka dia mahita tsara izay mitranga ato tokantranotsika ato. Oka rehetra Tina, oka tena mankarary ny foko mihitsy ka. Dia tadiavina ho hafa-baraka ve raha ohatra ka tanteraka tokoa zany rehetrarehetra zany e so dia mba tsy rariny Tina. Fa ianao anga mihevitra fa mbola ao aminao mibaraka e. Efa nongotany devolo tao zany ka nisoloany fahavetavetahana. Azonao zany. So dia mba tsy rariny. Tena fitiavako anao nefa nanarahako anao aty. Nanana izany fitiavana tsara zany ianao ka naninona raha namitombona ny fitiavam-bady aman-janaka. Mifananina ianao raha nazy Andriamanitra, ina re nataoko amin'ity olona ity Ranary. Marary Tina fa tsaboya sao dia maty aty Manahoana ora? Ary mody tsy mahita. Manahoana le Sirjoary Salama ka. Fa nahoana nge ny diodindry faninay raha tsy nitaiko zany re dia nany lalana trany. Mba misy mahavariana kely re. Salama tsara aloha hatramin'izao. Fa azafady raha mbola tsy voavaliko ny fanontaniana. Za koa nge toraka izany saingy be zavatra mampahoriny saina Fa misy inona ry Joary? Voalohany aloha Romiora dia tsy nahitako andrinandritra ny enim-bolana angamba raha tsy diso faharoa manarakarak'izay dia momba ny fianakaviako. Ary ny fahatelo dia resaka mifandraika amin'io fitiavana io. Ka inona indray moa zany no hitetavany lahanahy tsy efa mba nataoko ve ary tiako porofoina ny tena fitiavako an'lahy nefa hita ho misalasala ka ohatra ny nampisalasala an'lahy mihitsy ary zany toetrako zany ka nampiafiafy anahy. Angamba mety hamelany heliko ihany ndry raha hoe ampahafantariko indriny ny marina rehefa avy eo. Dia inona indray nefa ny marina ankoatra ny efa hita sy voalasy rindry Joary Tsy dia tsara loatra Romiora no mamoaka ny tsy ambarately tokantrano kanefa rehefa tonga amin'ny tsy azo anoharana dia voatery tsy maintsy mibaboka ihany. Lazao ary fa mihaino Ka zao ary fantatry tsara fa ivoaka amin'ny maîtrise nefa ny vola entiko anatanterahana zany tsy misy opera-tanana ka io ny tatavako fanampiana amindry raha hoe misy azo atao. Ndry toko ty mba ampiasa-panjakana ihany ny dadalinahy ka tsy mba hafity ny adidiny ve izy marina tokoa aloha zany fa ny ray aman-dreniko nge Ndry
Ary tomtomany lahy fa misy inona Zoary sao akia ny sarakarabatana izy mivady fa i dada lasa nanara-be vavy any mifaritra any hatramin'izao tsy andreny isam-baovao eny fa na manome vola aza dia tsy ataony intsony dia eo ny tena manahirana anay mianaka ange Ndray azafady akia raha io mampahory indriny tantara fa tena resy mihitsy aho io izany ny tsy ambaratelo-pianakavianay saingy tsy nolazaiko fa tena mahamenatra Sokolety izay fa aleo anany sisa ny meritreritra an'izay tokony ataoko mazava amiko fa izay no saika nampisalasalatsika roa so fa fantatro ankehitriny matokiry Zoary fa hanampy an'lahy saingy tsy maintsy mbola hifandinika amin'ireo ray aman-dreniko misaotra indrindra kirym eo raha ary eo ka tsy ho be ihany amiko tsony tsy misy isorana izany ka adidy amin'ny manamana izany sady noho ny fitiavako an'lahy tsy mety levina ihany koa dia inona izany mba azoko atao amin'izay izao angamba tsy andany ora ka tadiaviko tsony lahy ary riko tsy ho afaka ao am-ponina tsony ny fitiavako eny araha izay no tena antoka entintsika hisambatra mandrakizay fa hoana ary miora efa mahafantatra an'izao fiarahantsika izao ve izy mivady ray aman-dreniny tena mbola tsy fantany mihitsy ka fa no ity vaovao avy amin'lahy ty izao vao mety hoe izy izany fa eritreritra tsara aloha ka ay tsy izany mantsy fa mba matahotra an'ireo ray aman-dreniny ry ihany noho ny mbola mahakely taona ndry tena tsy diso angeny eritreritra lahy fa aleo za ihany no anao an'izay andresen-dahatra ny zareo ka izay fanajana ny fahatany raha izay ngeny nataoko nefa moa heverindreo hoe fanadinoana ny fitiavandry izany ka nahatezitra ndry dia misaotra ry Zoary sady mba hanatra ho an'ny tovovavy vao misandratra mitovy amiko koa izany avelantsika aloha ny resaka iny roviana indray moa izany miora no hitako aza matahotra ilahy fa engavy mafy amin'ry zareo zahay ary tsy dia hoe lakory dia oreny lahy ny valany apetrakatsika amin'Andriamanitra ny fanindrintsika ny zavatra rehetra dia mino fotsiny ihany izay raha fa dia misaotra aloha dia indray ilay oroka kely mampy mihitsiny baibay eny ary Zoary ahoana izay ry neny aiza moa izany ianao io izao saika hivoaka kely ihany ary neny hikarakara n'ity zavatra ataoko ity raha mba afaka mijanona kely 10 minitra ianao aloha hifanankalozantsika mianaka hevitra tena sahiran-tsaina mihitsy amantsy ry Zoary amin'ny tsy fahananam-bola mandra-pahatonga ny karama ka inona raha izany no ataoko ry neny ka inona koa mba azoko hanampiananao aloha amin'izao fiomananao amarana ny fianaranao izao misy fanantenana kely ihany aloha ka izany mihitsy ange hivoahako io avy aiza ny fanantenana andrasanao izany ry Zoary sao dia hanao zavatra tsy ara-dalàna any ianao ka hisy lokoloko na angaro-paosy neny nahoana kosa no dia rehefa amin'ny tany tahaka an'izany eritreritro izany ho veromaina ange izany nianatra rehetra nomenao ahy ifonako ianaka efa lasa lavitra loatra koa ny saiko amin'ity tsy fisimboly ity ka hanana finoana tsara fotsiny tsika mianaka fa aza malaky reratsaina izany fa ny marina tiako lazaina dia raha tadidinao le sarin'le tovavy hitanao teo iny izy mba nanaka hanampy ary neny kanefa tsy tokony kivitsika fa hanana finoana matanjaka Andriamanitro veka tena tianao be mihitsy tokoa izy iny nefa hita hoe tena mbola zaza marina aloha izany fa izy maroroka fotsiny mampandainga azy mijery azy fa ny sainy kosa aloha efa manomboka matotra faly tokoa anaka mahenao an'izany voalazanao izany hoe vonina izy hanampy anao ka mamelahy amin'ny fanakatsakana anao hatramin'izay fa fondreny tokoa moa ka dia nananatra araka ireny halatra nomeno akoa nge no nampiariko taminy
ka mino fa mandaitra reny matoa vonina izy anao an'izao fanampiana nangatahako tamin'izao. Isaorina an'Andriamanitra tokoa zany anaka fa tsy verimaina ny fomba nitaizako anao. Fa hono ary neny dia tsy mbola nisy vaovao ihany ve avy any amin'ny dada any? Tsy mbola misy aloha hatramin'izao nefa efa herintaona mahery eo anie zao nandehanany fa hono anaka fa iza marina moa zany io tovavy ray fianarana tiaka ifanampy aminao io mba tiako ampahalalana ho tsara. Tsy mbola niresaka momba an'izay mihitsy zay fa ny fanike niaraka amiko fotsiny no fantatro tamin'izao. Mba mahagaga ihany zany zay tokoa angamba ny lahatra voatonon'Andriamanitra ao anao. Zay zany aloha neny oka aloha andeha hamonjy ny fotoana indray fa azafady raha hoe manapaka ny teninao. Eny ary dia mirarisoa anareo ary tatero any aminy ihany ny fisaorako azy. Aza matahotra neny folazaiko amin'izany afatra izany. Zay fa lasa ary aloha hono zay raha mise? Aloha tompoko mitady olona ta tompoko. Fa misy inona? Misy rekomande zay ty ho an'izany ramatoa raha malala zany ka mila soniany vao omena azy ty tompoko. Eny ary orina eny ahoana anaka? Azafady vivetivetika fa misy rekomande an'ny tonga ato izy zany anaka? Ty tompoko mba asianao soni kely eto fa hoe milaza fa voarainao azafady. Eo ary tompoko. Zay dia misaotra indrindra tompoko. Misaotra ianao zany zoary no nandray ny olona iny teo? Ka izandray ary neny zay ngeny ny atsoko anao teo ary nahoana ianao tonga sahady sa tsy nianatra? Ka inona tsombo neny ny fianarana mbola ataoko any raha tsy hoe mbola no zavatra hafa angambany. Mikarakara ny fivoahana fotsiny ange sisa no ataoko any. Tokoa moa ry zaho azany tovavy mahafatifaty miaraka aminao io zany izy ny mioro ary neny le namako efa nilazaiko neny. Ay mandrosoa ary ny zanako io zany fa dia eto ambaravarana fotsiny eto ve. Manajanao tompoko? Misaotra indrindra anaka. Manao any ianao? Zao tonga mba hifankalala aminareo aty zao fa tahaka ny nanao fangalam-pery fotsiny ihany sikako. Mahafinaritra zany anaka. Ka izo ary neny le miora nilazaiko neny namana tena ty ary vonina ny anampy ihany koa ny efa manao mihitsy moa zany ka efa mpamaranana n'ity zavatra manahirana ty zay zao. Izy kosa ary miora no raha ary malala reny koa. Faly malalanao ary neny ary tena hita ao mbola tanora ihany ny fijery anao Za koa anaka dia tena faly be mihitsy malalanao ary misaotra anao amin'ny foko manontolo amin'izao fanampianao androzoary zao. Engane mba hatratra an'izany mari-pahaizan'izany koa ianao na mihoatra an'izany mihitsy azy dia samy hotahian'Andriamanitra amin'izay fanindrinareo avokoa nareo. Misaotra indrindra tompoko. Ary enga koa ange ianao lava velona mba hiaririary aminay. Ka manahoana aloha fijerineny azy io? Ka mahafatifaty be rely tsy izy marina ary firotoana moa zao ianao ry miora. Ary inona mampiniandrio fotsiny? Ka tena tora-boninkazo tena manompofina mihitsy ny nandraisany neny anako. Vazivazy kely iny tompoko fa efa handray 17 taona zao. Ary efa hita ho maty-tsaina tokoa kindry izany araka ny filazan'ny joary azoko. Efa nilazainy anao nge ny taona ny roneny fa tao variana fotsiny ianao Ay ve adray azafady anaka fa tena variana be aminjery anao Nitiako tenena mantsy dia izao hoe voninahitra lehibe ary fitiavana tsy haina ho valiana tokoa izao ataonao aminay izao. Ko dia fisaorana era-poseratsaina no atolotra ianao ionitra rivieny ane ny laninao ary Andriamanitra ny fitiavana ane hanome valisoa atongavanao amin'izay zavatra rehetra irinao dia hoe ela velona ifanaritra amin'izay ho fara mandimbinao. Dia ataoko ahoana ary neny ny famaly an'izany teny rehetrarehetra izany.
fa inona loatra ary ny zava-bitako no nahazoko an'izany fisaorana sy tsodrany tsy voatanisy izany sao dia mba tsy mendrika an'izany zary ny tena mendrika tokoa ianao anaka ka dia mahereza mivavaka sy manosoa olona fa andovarena be any an-danitra ianao eny ary fa hoy kosa hoe ho ela velona nge ianao ary mbola hiaririary amin'ny zanaka sy izay faramandimby izay angatahana amin'Andriamanitra lalandava ho salama ry aroako izay mantsy eto fafako ny ranomasonao okey aloha miro tsy ho taita fa zo ange ny fombany rehefa misy zavatra mahafaly be azy aroaka ry izay roneny misaotra anaka fa sao ampafanontaniako hoe azonao lazaina ve hoe iza ny ray aman-dreninao miala tsy indrindra tompoko fa na ho lazaiko aza tsy fantatrao mihitsy ko eny fa na hijoary aza dia mbola tsy nampafantariko an'zareo ny fiarahanay aleo aloha miafina satria tsy fantatro izay ho fisainan'ireo noho ny mbola tsy fahampin'ny taonako hiatrika an'izany hoe tena fitiavan'izany marina tokoa izany roneny fa aza tao mampieritreeritra be anao aloha izany aleo andeha mihaja eny ihany ny fitsapana anay isedrana izay mety ho fakam-panahy izany koa angeriny eny no nampiovany eritreritro izay niniko tsy nionana tamin'ny tsony nandritra ny fotoana naharitraritra izay ialana tsiny amin'ity fotoan-tsarotra lalovan'ny tanora ity mety koa izany anaka ka dia ampiko hoe mitandrema ary mahareta andresan'ny fakam-panahy fa eo aloha nareo ilo zavokely andeha andro sakafo vetivety ataovy sazy atsika telo mianaka rineny aza dia misahirana rehefa mbola be nge ny andro iona tsy mety anaka fa ohatry ny mandrokanao fotsiny izao ka aleo aloha miaraka eto sika mba mifankafantatra tsara sady eo koa angeny tsy fananako zanaka vavy dia soa ihany aza ianao fa tonga ho namako rahatr' izay raha sitrapon'Andriamanitra fa milohan'izany aloha roneny dia ty misy zavatra kely netiko fanampiana ny joary araka ny fanresadresahanay izany ka dia manao azafady raha nampiandry kely fa atolotra eto dia reto ary ilay izy dia misaotra indrindra ry anaka fa be reto fa tsy kely akory ka mionera avy zato eny laninao aminay adidiko any manampy ny namana sahirana koa ny fitiavako azy raha teo efa fantany tsara fa tena efa lalipaka manao mialatsiny ary alory zanako izany fa andeha andro sakafo misaotra n'Andriamanitra tsika mianaka fa mba miarina kely aloha ny fiainantsika tao aorianan'iny fahavitan'ny famaranana fianaranao iny teo koa moa volana le fanirana ary dadanao saingy vehivavy moa tiany nandefa azy tia ka toa gaga ihany ako tsy maninona aloha roneny fa rehefa nahatonga dia izay ny tadiaviny fa saingy aiza moa izany toerana navin'io taratasy raha ny fahitako azy aloha dia avy any Fianaratsoa any ny anaran'ilay vehivavy nandefa dia izany hoe raha soa zana miadana tiana izany ka asa raha fantatrao izy io ianao izay nahita amin'ny fiarahan'izy dadanao ka hitako niaraka napiditretana sy niaraka tao na taksi fotsiny fa tsy azoko an-tsainy mahagaga fotsiny anery zoary dia hoe nahoana ny tsy izy ny nandefa n'ity vola ity fa io vehivavy voalaza teo io ka misy antony eo roneny satria araka ny mba fantatro dia ny vehivavy mpitahiry ny vola karama eny marina ianao fa ty vehivavy ty koa nge ka vaditsindrano kanefa aloha misaotra azy ihany fa voaraiko ty azafady roneny mba ho vakiako le taratasy sady mba halalako hoe ohatrinona no mba nalifany eny tsy arak'ilay voalaza ny fony izy iainge kosa toa ny tena karama nisambolana mihitsy tokoa io ka saingy tsy nahazontsika mihitsy hatramin'izay taona roa ny elany taty izaiko mazava nge izany roneny fa le vady kely mihitsy no mibaiko azy ka eo ny tsy fantatra na miady izy roa na le vehivavy mba mahatsiaro ny fahadisony ka malahelo antsika na dia hoe vitsim-panana amin'ireo mpangalabady azy izany heritreritra izany raha tonga ka nisy fiovana tokoa le vehivavy dia mety mba tonga ihany aty aoriana tena rasa lavitra mihitsy ane izany sainao izany zoary mba
mbola salama tsara dada matoa mbola nahatonga vola amin'ny alalan'ity vehivavy ity ka fa tsy hoe faly migalabina fotsiny amin'ny volany dada. Manaiky ny hevitrao anaka kanefa aoka aloha hiaritra kely dia ho hita eo manaraka e. Aleo aloha maki an'ity taratasy ity fa ataovy ny rahanao azafady. Ny ramatoa rary malala mianaka. Rehefa nandinika na dia atao hoe mpangalabady dia niterem-panahy ihany mahatsiaro ny fangiriny vehivavy tahaka. Raha ny laozam-bady nanara-behivavy etỳ tany lavitra. Eo anatrehan'izany tsaroko no injiam-pieritrretana dia notereko mihitsy raha nahary vadinao andefa vola aty aminareo. Fa horera-pony eo iandry ny sitrapony anao an'izany ka dia iny aloha ny netsikaramany ray volana alefako anala ny fahasahirananareo. Ezaka anao an'izany amin'ny manaraka arak'izay azoko atao rehefa mba malalaka. Tsy maintsy mba mamela kely ihany kosa nefa ho fanampin'ny karamako. Azoko mitsabo azy ka dia mirahary soa anareo mianaka lalandava fa na ratsy aza ny nataoko amin'izao fotoana izao dia tsy manadino anareo aho. Izao zavatra izao no nataoko dia ny ampisaina lanilazy. Io ny adresiko raha manoratra nareo dia mandra-piona indrindra tompoko. Veloma Madame Rasoasana Miadana Tina. Nahoana le Sirjoary a? Salama tsara aloha lesy hatramin'izao fa misaotra. Fa ilany mba manahoana? Dia izao manoloana hita ny lahy izao. Manahoana ny fijery lana azy? Oay, tena raitra mihitsy ka. Na ny mijery molotra midorehatra menamena fotsiny aza dia maty hanoroka avy hatrany. Sa ve tampitiavana loatra ka hirotsahan'ny famira-piratany kitana avy eny amin'ny ambakambaka. So koa sary sanatria mindrana ny rotsym-panahy ny petsara velatsy hitady fafinaretana fotsiny ialahy ka mampialoka eo ambanin'ny azo tsy misy vono tazany. Mba ataovy sanatria izany ry miora fa ataovy toy ny fofom-boninkazo manontahoroana ka any-po no miveriny kitombaramita amin'ny fahasambarako ity. Misaotra le tsy fa voatahiro atao poko izany a. Nefa nahoana ny tsy notanterahana avy hatrany izany? Sa mbola zaza ihany? Aiza kosa tsy efa mba 12 taona kosa vendry izao e. Tsy diso saingy mbola miandry ny sitrapon'le olo tiany. Tsara oroako fa to mamely mafy loatra nge zany tenindry izany e. Akoatran'izay ina ny andrasana? Mbola be ny dinganay sambikinana indrindra mbola eo am-piandrasana ny lisansa ngenao. Fa vita letsy zany a. Fa miandry ny voasy izy. Nefa tsy nisy filazalazana. Elahy tsy na mbola misalasalako. Raha ny faniriko nefa dia tiako ny mbola anoizandriny ohatran'ny anahy dia mba mitovitsika. Dia mbola iandry an'izany ve? Ka inona kiny olana? So dia maika tsy fangantsika ka ho sahirana andrange. Okan'io fantatry indray fa miandry ny fiantsoana fotsiny handray ny toerana ho direkteran'ny orinasa lehibe iray dia ho sambatra tsika. Marina ve? Ho hitandry eo izy ary aza matahotra fa nampindry arak-hevitra dia rehefa kely sisa tsy voaka dia atao amin'izay no mahare azy tsika. Ka hoana? Tsy maninona ary fa arahako ny hevitra elahy dia misaotra betsaka ny amin'izany fanampiany lahy ara-potokevitra izany. Dia mirary soan'ny lahy koa aharitra amin'ny asa ary ahita an'izay tadiavina. Ndraiky io se so dia mba diso ny tenyry farany iny. Hoe ahoana? Iza indray no tadiaviko e. Tsy fandriva izao ny eto anilako sa amorona vavy faharoa. Azafady lesy fa teny diso tsy mba kilemy iny ary le oroka kely. Ohatray azafady fa adiniko etsy ary ary aleo amin'izay aloha za lesy andeha. Efa miandry ihany koa izay mama.
Papa kosa irana mikarakara ny fitsenana ny razana avy any amin'ny faritra raha pisy vao maraina. Fa fianakavianareo nga zany? Ka mpiara-miasa amin'ny akaiky. Ka izy no lehibe ny fikambanana sosialy eo amin'ny ministerany zareo. Fa aiza izy zany? Toa hoe avy any Fianaratsoa nga. Izay efa 3 taona no namonjana sy tany. Tsy fantatro ndrivy ny anaran'ilay olona? Tsy dia fantatro loatra. Fa hoe Ranaro hoe ny fiantsondry zareo azy ihany koa. Ahoana? Fa ahoana leso tsy mahateny tsony lahy. Aloloha andiody. Amin'ny andro hafa hotohizana ny resantsika. Fa misy inona ry Joary dia lozany lahy zany. Aleo aloha andeha. Fa inona ary ny mahazo any Joary? Fa ny ve sara iny zany le maty any Fianaratsoa io? Dia mba hody koa fa mangina rireo zay nenika. Orneny Neny? Fa mizinona ry Joary mitao sepitra be rina ao misy manenjika nga? Fa inona mahasepitra anao io zao e? Alolo hiditra netrana. La zao ary moa izy fa dia mampitahotra ery mijery anaoko. Miory. Maninona izy? Sy ny reniny ihany no ao. Fa ny ray ny karakara ny fahatongavan'ny razana avy amin'ny Fianaratsoa. Fa ny ray no ny lehibean'ny sosialy eo amin'ny ministeran'ny asany. Ka inona ny idirantsika amin'izany? Misy tokoa ny eny satria raha araka ny filazan'ny Miora dia ny anaran'ny dadany no voatonona fa hoe io razana io. Fa maninona ny eny? Tena torany eny. Aloloko sehana ka. Lozy dia. Okaloha zay ry eny. Fa tsy mbola fantatra ankeny marina fa noho ny resaka mba hen'ny Miora fotsiny zany. Sika koa moa tsy mahalala an'izay mpiara-miasa amiko. Nefa azo inona mihitsy zany fa irainao io e. Misy karazana telegrama voaraiko koa masy fa tsy mbola mivakiako noho ny fahatongavanao teoko. Ka ndao ary aloha karakaraina aingana izay andraisana ny razana sy ny fampandrenesana ny fianakaviana fa tena telegrama mampandrehantsika mihitsy io. Raha tsy diso avy amin'le vady kely fa tena maty tokoa dady. Nary nahoana ny lozanao eto izay mianaka rery sao ve ny lahatra voatonona ho anay tandreminy mametsiny an'Andriamanitra fa efa fiainana natera-behivavy avokoa ny fiainantsika olombelona ary nenika. Ka rehefa tonga ny fotoana akany dia tsy azo lavina. Ny azontsika atao aloha zao dia ny fahaizana mionona. Fa zay nefa didy misaotra azy tsika mbola niara-ny aina sy ny rehery tamin'ny dadana nety ny fotoana maro. Vita ny ato roniny. Fa inona indray no atao manaraka? Mba atao vetivety aloha reto lamba anatiko veta avy ny sasantsika reto e. Toy za raha ny asanao fa aleo aloha ahako reto e. Izy zao e. Zay ihany re tompoko. Mandrosoa ianao anaka dia mazao toerana. Azafady indrindra kifa mbola sahirakirana tamin'ny fahoriana iny zay Ka zany indrindra nge tompoko no atongavako eto efa nampy aminareo araky ny fifankatiavanay sy Joary. Dia misaotra indrindra anaka. Tena olon-kindry ianao na dia mbola eo amin'ny tena fahatanorana aza. Ka dia mialatsindra mbola hitanao ohatran'izao fa vao avy ny sasa mihitsy zay io. Anampinareo mihitsy ho any atongavako teo. Ka aza atao manelingelina anareo re. Ohatra sao dia tsy mety anaka fa mbola tahaka ny vahiny ange ianao zao e. Aza misalasala tsony re ianao fa efa akamban'Andriamanitra tsika zao e. Zay zany fa aoka aloha atsoko Joary ho namanao eto fa mbola andeha hanasa lamba e.
Joary ahoana ary neny midina aloha na mamio reto fa nalamba e. Eo ihany ianao fa efa vitako daholo zany e. Ay, manao miora. Salama tsara lesy fa misotra. Ry mahafinaritra mihitsy reto nareo roa kely reto ka mampahatsiaro ny fahataniranay. Mandalo angeny fiainana azy. Mandalo mihitsy akia. Anay aloha zao fa mbola ho avy koa ny fotoana hitseranay ohatran'izao ahitan'ireo taranakay. Zay no izy ka manahoana ny afizanana amin'izao? Zany nga hita fa tsy maintsy natrehana na ho inona itrange. Nefa isaoran'Andriamanitra fa mbola salama tsara aloha hatramin'izao. Dia engane ito izany fahasalamanao zany neny. Misaotranaka. Fa hono ary miora. Aiza ndry io zao? Hanampy anareo mianakato za amin'ny fandamina tranoko. Efa vitanay daholo anaka fa dia misaotra betsaka anao na hatsiaro. Ny faniriako dia ny fanatanterahana ny raharahanareo. Ny fakapana mantsy betsaka ka engane mba tsy ho solafaka. Tena mino zay neny fa tsy ho tafiditra izany fakapana zany mihitsy satria izay manana reny mpananatra. Dia misaotra neny What an tio. Manao ianao tompoko? Salama fa misaotra tompoko. Ao ve neny to? Neny very no tianao lazaina sa izy? Eny ary aleo aloha hiditra fa ao an-trantsika miresaka azafady. Ay, mandrosoara ianao tompoko fa saika tsy tadidiko ohatrany tsy nahalala fomba. Ohatry neny to Mandroso ianao madama. Fa iza moa fa ohatra mbola tsy fantatro tsara satria mbola tao anatin'ireny fahorin'ireny koa moa tsika niona ka tsy ampy ny fanazavana zafady indrindra. Misaotra tompoko. Ny zanaka rasoa zana miadana tompoko. Andriamanitra andray fa taizanareo hatramin'izay no zao vao mifankafantatra. Tsy hita ngery neny to fa samy manana ny tokantrano moa tsika. Indrindra nareo mirahavavy avy iray aman-dreny ka nisaraka amin'ny fanalavitra. Ary mamanay koa moa efa lehibe ihany tsy mahatadidy loatra tsy ny fankahita aminareo raita-po aminy. Dia izao manjo atsika satria koa izay ankizy tsy namba ahafantarina ny fianakaviana. Dia izao manjary manaonao foana. Tena ahoana re anaka nanao an'izao zava-mahatsiraviny izao ianao nefa tokony horainao ane tompoko laranary. Ifona momba izany mihitsy neny tony niverenako alohan'ny andehanako hamonjy ny asako. Dia tsy mba nisy resadresaka amin'ny fanaovanareo mihitsy ve ka mba nanaitra anao tsy sakaiza taminy hatramin'izay Raha nisy ve zany neny to tonga amin'izao fifangaroan'ny zavatra izao tsika. Ny marina dia mbola tsy ny ohatry ny 50 taona izy nifankahita izay. Za raha teo mba nitady an'izay ifarako satria fa mananjanaka vavikely iray Dia tsy mba nahatsinjo ve ianao fa tokony ho zokinao taona bebe ihany izy? Araka ny efa nolazaiko taminao teo ihany fa leo nitoetra maloto viraviray ny tovolahy koa dia izy mifantatra fa hanaja. Ka ahoana nanekeny anaraka anao? Ny marina ary dia izao nandainga tamiko izy satria araka ny fitantarany dia efa eo andalam-pisarahana hono nareo. Dia nifanaiko izay fa hiaraka mandra-pahatonga ny tena fisarahanareo. Andray rery lanitro fa lozinina loatra re tsy mahazo anay tsy. Azafady ry neny toa fa tsy adala akory naverysaina na dia hoe nananao foana aza fa mba te hanana izany tokantrano sambatra izany. Saingy noho ny tsy fifankazahoanareo ray aman-dreny izay tsy fantatra ankizy ny antony tsy nihaonanareo hatramin'izay dia izao ny hafarany. Fa adosoanay ray aman-dreny izany anaka fa dia misaotra anao nanazava. Noho izany ary tompoko tsy afaka hanandra-tenanana marina fa iondrika eto anatreonareo mangataka fahamelana amin'ny eloka vitako. Ankoatr'izany ao zanakay navelako andro mamao ka asa raha ho raisinareo na tsy fa dia izay aloha mivity. Mamela no tanteraka anaka tsy nisoronanao ilaza amin'ny marina. Areoka aloha izay nitomany ary ny zavatra efa vita izany. Dia tena nisy tokoa ve izany rehetrarehetra izany ry tiana? Nisy tokoa izany ry neny toa izany marina fa tsy sanatria alabala amin'ny tsy nentina tao koa
nanomboka voan'ny areti-po izy noho ny alahelo ny anareo, nefa tsy nanao izay iverenany taty. Dia izay nandeha fasako ny karaha-masasany taty aminareo fa mba teo koa ny fahasairanako tamin'ny naterahako ny zanakay sy ny fitsaboana azy azafady indrindra neny toa fa tsy nampoziko mihitsy fa ho tana mahafaty vitako izao. Eny anaka, mamelanao foko sy fanahiko rehetra ary mitsodrananao ahita an'izay anjara tena ho tianao mandrakizay. Raha ohatra moa ka afoinao ilay zaza dia afaka mandray azy izay. Tsy aloha ve aloha atsy fa mbola voarotaona koa mantsy izy zaoko, ka sao tsy mbola mahasaraka. Amin'izay koa mantsy mba efa hanakatra ny kilasy ambonimbony izy rehefa aty aminareoko. Ka inona ny vaovaonao madama? Tsara fa misaotra indrindra. Efa mifankahita teo ihany tsika fa tsy mbola mifankalala. Izy anaka no tiana anabavinao izany hoe zanaka ny raha vaviko vavy matoa. Io indray ry tiana no anatahanao. Faly mahalalanao zany raha nabavy. Toraka izany koa raha nada. Mbola afarako ary ianao amin'ny fianaratsony rehefa vakansako. Ka ahoana? Miala tsiny aloha raha nabavy fa efa zavatra fa zao ny programa satria efa hanomboka hiasa atsoatsy satria efa vita ny fianarako dia mba hiasa amin'izay. Ay, arabaina ary fa tafita amin'izany. Dia misaotra. Ka tsy efa mba hanana namana amin'izay kosa ve? Efa eo amin'izany lalan'izany tokoa izao ry tiana. Dia mitsodrana ary nada. Ka tantera soma tsara. Ary raha andasy vavy dia aritra hatramin'ny farany. Misaotra indrindra raha nabavy fa tena fihany tokoa izany tsodrananao izany. Dia azadinoana ary rehefa tonga izany androm-pahasambarana izany. Aza matahotra ianao feanao indray ve no adino e? Ianao zao no anabavy voalohany fantatra fa amin'iny. Ka inona re anaka tia atao anao fa izay koa moa tia mbola eto ampampirimana ny trano Oako izao fa mbola maika ampirenentana ihany koa nge ahy fandeha rapitso. Fa izao aloha reto avy ny taratasy momba azy dia misy taratasy isan-karazany koa momba ny tany. Izay tsy fantatro marina ny tindra tompoko lahatao fa averiko aminareo avokoa. Ary ny acte de décès koa karakaraiko dia alefako aty aminareo rehefa vita. Ary farany ny tia misy valisy amin'ny dehibe iray misy ny momba azy rehetra, akanjo sy kiraro sy izay nentiny rehetra tany amiko Dia misaotra indrindra re anaka fa tonga avasoa raha hamonjy ny asa dia inona moa izany ny teninay farany fa ho lasan'izay eny ny ratsy rehetra. Ka dia manao veloma mandram-piona anareo ary ahy veloma ary dia soavadia Dia mba mandefasa ihany taratasy rehefa tonga any alalana ny adresinareo amin'ny raharanay. Ohatra saika adiny tokoa ny amin'iny. Izay rehefa veloma daholo Ahoana ary neny? Totely mianaka nareo no namangy anay tao aoriana fikambanana ka inona no ifandraisanareo tamin'ny ratompoko lavadika? Miala tsiny tokoa zary neny satria hatramin'izay ohatra ny nanao fangalam-pery fotsiny noho ny tsy fahafantarantsika. Ka zao no izy ry neny Endry miora. Ndraiky no tale jeneralin'ny zareo ao amin'ny asa. Zay roa koa tsy mahalala ninina fa dia nanambatra fity fotsiny satria samy ray fianarana. Ay ve tena sahala amina fangalam-pery tokoa izany fiainantsika izany anakaraka ny voalazanao. Dia miandry ny fanapahan-kevitra Joary fotsiny aho vao ilaza amin'ny papa sy mama. Enao ve izany Joary Engo tsara izany ry neny aza matahotra fifa ao anatin'ny asa zao ka tsy ho ela tsony fa volana vitsivitsy dia iravintsika hitsena an'ilay fahasambarana niritsika hatramin'izay. Oay, misaotra lesy malala. Dia avelao ny lasa rehetra fa fahatsiarovana ny sisa raha ilaina izany. Dia mirary soa raha nitsodrano anareo roa anona tokantrano soa ka maharetaka ninona manjona faly na tomany aoka tsy ampivany efa nakamban'Andriamanitra. Indray tena mamy dia mamy inge izany tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny izany dia mbola velom-pisaorana ihany re izahay ankizy neny raha mandinika anie nareo dia ohatra ny hoe zavatra tsy nampozina daholo ireny zavatra nitranga tamin'ny fiainantsika ireny Ka tsy ny tsara ihany angery neny no azontsika avy amin'Andriamanitra fa ho ihany koa ny ratsy.
ianao ihany indray ve no andeha ao atoron'izany? Lasa zay ny ratsy fa omeny fiainana vaovao mahasotsika ankehitriny. Eny anaka fa de raina lay izy a. Lehibe marina ny famindrapony. Dia miomana ilary tsoary fa anio ihany dia hanambarany fanondritsika. Dia anjaran'ny zareo indray no miara-misafidy ny daty malaza. Sa hono izy ala? Zay mihitsy no izy ka. Fa inona indray moa no anakana an'izany e? Satria fa vita ny fangalam-perim-maizim-bolana fa hiposaka kosa ny masoandro-pitiavantsika. Zany izy. Tena marina lesy zany. Ndry retinareo roa kely. Sao tokoa ny anjara sy ny lahatra. Re ary tomitomana izay mino raha masom-pifaliana io anaka. Dia ho tokantrano pasambarina tokoa ny tokantranonareo roa kely. Ao ararin'io raha sy nahoroko izany timo amin'iny izany. Eo ary. Star Times nanolotra ho anao teo. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe fangalam-perim-maizim-bolana. Nosoratany Raja Jean Rivo, novelomin'ny Faly, Rakoto, miaraka amin'ny Ony Miazanirina, Saloy, ny Ravo. Nandray feo sy nanatotosa, tovy razana mamonjy sy Iolosoa.